ry avana malalo amin'ny tompo dia mbola hoavitono amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana vamin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Mbola aloha hevitra manao hoe manolotra ny fiainany ny tompo no lohahevitra mpandinintsika amin'ity an'ity ry havana raha marimarina kokoa mandritra n'izao volana aprily diavintsika izao. Ry havana malalo amin'ny tompo rehefa nandray ny fanoloran-tena ny tompo isika dia tia ny-tany antsika ny tompo ary izany rahateo no andeha ifitorantsika ao anatin'izao fampianarana izao izao tenin'andriamanitra misarako aminao zao. Misy fanontaniana telo reto izay tsy valinao eto akory ary fa mba ho saintsainanao seritreretanao amin'ny fiainanao amin'ny fanarambean'ny tompo ary inoko fa afaka malazany ianao amin'ny fotoana rehetra araka ny hira izay nataontsika teo izay mba hafonao ho an'ny tompo. Ry havana malala ny perikeupantsika telo androany dia ny ao amin'ny Amosa 5:5 ka hatramin'ny 7, Marka 10:7-8 ka hatramin'ny 1:30 ary ny Galatiana 5:9 ka hatramin'ny 10 no andeha ifandimbiasantsika anatanterahana an'izany. Ny fanontaniana voalohany ry havako dia ao amin'ny Amosa 5:4 ka hatramin'ny 7 manontany ianao ny tompo amin'ity an'ity. Ny fanontaniana dia izao: efa mba nitady ny tompo ve ianao sa mbola variana ny kafa? Zay ny fanontaniana voalohany. Efa mba nitady ny tompo ve ianao sa ny variana any kafa? Raha naloatra ny fiainany ho antsika ny tompo ry havana dia tsara tsara fa fitiavana izany ary efa mamoraisinao ve izany? Fitiavana izany efa mba nanompo maso tamin'izany fanoloran-tena nataon'ny tompo anao izany ianao, satria fitiavana no antsika rehetrarehetra ary efa mba nanapa-kevitra ve ianao fa hitehitra amin'izany fanoloran-tena nataon'ny tompo izany sa mbola hitehitra amin'ny hery hafa, hitehitra amin'Andriamanitra hafa ihany eo amin'ny fiainana? Maro ny fanontaniana azo atao anatin'izany iaho fa hoy ny mpaminany Amosa ao amin'ny Amosa 5:5 arak'izay nivakintsika teo: fa izao lazain'i Jehovah amin'ny taranak'Israely, tadiava teo velona ianao. Ry havana malalo amin'ny tompo, izany no fanontaniana apetraky ny tompo amintsika amin'ny ity. Tadiava, efa mba nitady ny tompo ve ianao teo amin'ny fiainanao? Navelanao zava-mandady fotsiny ihany ve ny fanoloran-tena ny tompo tamin'izany fiainanao izany? Ary tena teo velona marina ve ianao manana fahavelomana tsy sandoka, tsy misy fitaka, tsy misy manahirana amin'ny fiainanao? Sady mieritreritra fotsiny fa mandeha ho azy ny fiainana rehefa velona aloha dia manao arak'izay tianao atao sy sisa sy sisa. Ry havana malala, ny tompo tiantsika tahaka ny tiavany zanak'Israely ary tsy mba miangatra izy. Tsy tia natehitra amin'Andriamanitra hafa zanak'Israely ka nataony hoe tadiava mba ho velona ianareo. Iza moa zany Andriamanitra hafa zany voalaza ao amin'ity Amosa ity ry havana? Ao Betely, ao Gilgal, ao Berseba. Hoe ny tompo aza mihetrehitra amin'ireny ianao fa mora resy ireny, tsy maharitra ireny. Ry havana malala, tsaroa fa voambolana tsotra dia tsotra nampiasain'ny tompo eto, ary tokony ho tadidintsika tsara zany dia izao: tadiavo ny fiainanao Jesosy. Zay ihany, efa nanolotra ny fiainanao anao Jesosy, tadiavo ny fiainanao Jesosy. Karoa izy ary aza vela raha tsy hitanao, aza vela raha tsy mandray azy ianao eo amin'ny fiainanao. Ny zanak'Israely eto miamina dia mazava tsara ny torohevitra nomeny Jehovah Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny mpaminany Amosa. Hoy eo amin'ny 7: ianareo izay mamadika ny raha ho zava-mahafaty ary mampiongana na mampirefarefa ny fahamarinana eo amin'ny tany,
aza manao zany fatadiava Jehovah-Andriamanitra indikany hoe mitady an' Jehovah-Andriamanitra mitady an' Jesosy Kristy araka zany miavaka dia zao tsy mamiliviliny ny rariny ary indrindraindrindra mitady ny marina eo amin'ny fiainana raha vadika dia izao izay manao ny marina sy miaina ao anatin'ny rariny araka an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany dia mahita an' Jesosy Kristy araka izany ry havana manalo amin'ny tompo samy milaza azy ho manana ny marina daholo ny olombelona rehetra ary ako fantatsika izany samy milaza azy ho manana ny marina daholo na ny idéolojia atsy na ny foto-kevitra ary sy ny sisa sy ny sisa aoka fantatsika izany fa ho antsika kristianina kosa miantokana fahamarinantsika dia no mandray an' Jesosy Kristy ka manao ny marina manao zava-dehibe ny fahamarinana mijoro vavolombelona amin'ny fahamarinana araka an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika fa raha izany no ataonao ao amin'ny tokantranonao io izany no ataonao any amin'ny toeram-piasanao any izany no ataonao amin'ny andraikitao izany no ataonao aty am-piangonana izany no ataonao mitoro ny vavolombelona an' Jesosy Kristy dia tadidio fa tena nahita an' Jesosy Kristy ianao ary tsy mikipitsony no masonao amin'ny fiainanao fo velona ianao anana n'ilay fiainana mandrakizay araka izany koa averina indray izany fanontaniana voalohany zany riavaka efa mba nitady ny tompo isika efa nanao marinao zava-dehibe tao amin'ny fiainantsika ve isika sa sao dia mbola manampina ny masosika ihany sao dia mbola miodina ihany rairay ka metyfa ny fahamarinantsika ihany ny fahamarina ary sao dia tsy mainitsy mahita ny fanolorantena ny tompo isika ry havana malala naizanaiza misy atsika ataovy ny marina iainy ny fahamarina ary ataovy zava-dehibe ny fiainana ny rariny sy mihitsiny na ny fieritreritrao na ny fisainanao na ny ataonao rehetra fa ho hitanao fa velona ianao ary ny fahavelomanao me ny tompontsika dia azo antoka satria fahavelomana mandrakizay izay ny fanontaniana voalohany dia fa ny fanontaniana faharoa andeha ho rasitsika ao amarika toko 10 andininy 10 andiny 7 ka hatramin'ny faraiky amin'ny 30 azafady raha ny fanontaniana napetraka tao amin'ny Amosa manao hoe efa mba nitady ny tompo marina ve anao toy ny fiainanao fa ny fanontaniana faharoa ry avako dia izao efa mba nahafo ny zavatra rehetra ve anao ka nanara-diny tompo marina efa mba nahafo ny zavatra rehetra ve anao ka nanara-diny tompo marina maina kely petera ry avako eo amin'ny andininy 7 miteny hoe iny zay efa nahafo ny zavatra rehetra ka nanaraka anao toatra antehiteny petera manao hoe tsy misy tokony hanomezantsiny anay intsony tsy misy tokony hanakianana anay intsony zay efa nahafo ny zavatra rehetrarehetra dia nane nanaraka anao araka an'izay hitanao zao sy ny sisa sy ny sisa fa ny tompo ry havako tsy neritreritra an'izany nahitsiny zany ary nazavainy kokoa anisan'ray toetra anankiray takina amintsika piny no mahafo ny zavatra rehetra ka manara-diny tompo ary azavainy tompo tsara eto fa ny atao hoe mahafo ny zavatra rehetra dia tsy hoe zay rehetra rehetra nananao dia afoy ahotsy rany ny tompo tsy miteny aminao mihitsy hoe aza miasa tsony ohatra ny tompo tsy miteny aminao mihitsy hoe amidio ny fanananao tsy zany ka manara azy tsy zany nataon'ny tompo eto ny tompo tsy manao hoe aza mandeha mivoaka intsony ianao fa dia mipetraha fotsiny ao atokantranonao sy sisa sy sisa tsy zany isika mila miasa fahasoavana sy fitahiana avy amin'ny tompo zany isika mila mianatra fahasoavana sy fitahiana avy amin'ny tompo zany isika mila mandeha mikaroka manangana sy mba manam-pandrindra tahaka ny olona rehetra fahasoavana sy farenena avy amin'ny tompo zany fa ny tompo kosa dia milaza tandrena fa efa mba nahafoy ireo rendrarendra feno fitaka sy sandoka venao zay tena tenen'ny tompo ao efa namba nahafoy rendrarendra feno fitaka sandoka venao teo amin'ny fiainanao ka tsy ahitana marina an'Andriamanitra zany tenenina rendrarendra ny fitafy tsy moto
ny fitondran-tena manala-baraka, ny fiteny tsy matroka, ny toetra mamoetra sy ny sisa sy ny sisa. Ry havana manalo amin'ny tompo tadidio fa zany mila foy rehefa manara-diny tompo araka izany. Eto Petera toko i Petera eto miavana eto amin'ny andininy sivy amby roapolo sy ny fahatelopolo dia mazava tsara mihitsy. Lazay efa nafonay zavatra rehetra kanefa hoy ny tompo aza varina amin'izany ianao fa ny zavatra rehetra nafoy zany dia mety haneligely lazy ny trano, ny rahalahy, ny anabavy, ny reny, ny ray, ny zanaka, ny tany. Zavatra tsara lay zany amintsika olombelona ry amako. Tena mahafinaritra zany amintsika olombelona, tena fikirantsika zany. Ho antsika mbola velona ray aman-dreny faly rehtsika tona mibavaka aminy amin'ny fiainantsika sy ny sisa sy ny sisa. Ho antsika manana raitapo, rahalahy, anabavy, rahavavy sy ny hafa rehetrarehetra tahaka n'inona zany hoe tsy mahita zany nefa mbola saraka mikenana ny zavatra maro samihafa. Tahaka n'inona sika hoe mbola mahatsiaro malahelo sy ny sisa, mahatsiaro miarana zany ho an'ny zanaka sy sisa sy ny sisa, ho an'izany atao hoe manana tany zany sika sy ny hafa rehetrarehetra. Tsarovana avokoa zany fa hoy ny tompo zany rehetrarehetra zany omena anareo zany, tsy zany no afoy fa izany tsy maintsy aseonareo fa ny rendrarendra sy ny fitaka izany ny sory ka mahafoy izany reny rehetrarehetra reny araka izany. Efa nahafoy venao zavatra rehetra. Tia no tenena amin'izany dia zao efa mba nahafoy fotoana venao ho an'ny tompo. Efa nahafoy fotoana venao hamakina baiboly araka ny voalaza teo isan'andro ho an'izay nanao fanekena ho amin'izany. Efa mba nahafoy fotoana venao amin'izay nafanim-pampivavahana. Efa nahafoy fotoana venao hanaovana ny asam-piangonana, anenivon'ireny sampana sy ny fikambanan'ireny izay fanekenao amin'izany. Efa nahafoy fotoana venao fa maky ny fandraisana amin'ny tompo dia tanteranao avokoa na dia ny ampahany fotsiny any azy teo amin'ny fiainanao ny fanatanterahana izay adidy be fanekenao ho an'ny tompo. Ry havana malalo amin'ny tompo mampahoneny indraindray kanefa moa dia mitondra mbavaka ary mifampitondra mbavaka isika. Firifiry sika ny mba efa nanay zany asan'Andriamanitra zany. Firifiry sika ny mba efa nanao fanekena teo anatrian'Andriamanitra amin'ny mahampandray atsika, amin'ny batisa, amin'ny mahadekôna, amin'ny maly olona sy ny hafa rehetrarehetra any anivon'ireny sampana reny tamin'ny hitan'ny fifidianana sy ny hafa maro koa. Fa firy sika ny mbola matazona an'ireny. Tsy fotoana hitsarananao anefa izany fa marina fa mety manana fahasahiranantsika rehetrarehetra, mety manana ny fandaharam-potoanantsika rehetrarehetra. Fa ny zavatra tadidio kosa dia izao: tompo, angatao amin'ny tompo dia izao, mba velao aho, mangataka aminao aho mba omeny fanainao masina, mba afaka maly aminao raha toka manontany ahy ianao. Efa mba nahafoy ho avy ianao dia mba afaka maly aho. Tompo, mba hafoy fotoana ho amin'ny asanao. Tompo, mba hafoy fitiavana ho an'ny ankonana. Tompo, mba hafoy fifaliana ho an'ny manodidina. Tompo, mba hafoy ny zavatra rehetra aho, mba azahoako, mba hanaradianao araka izany. Mino ary aho fa ribitsika ao am-potsika isan'andro isan'andro na indiny soratra masina olazaiko aminao zao dia ao Mateo toko fahaenina andiny fahatelo amby telopolo mba hafantarantsika marina izay tokony ho afoitsika sy ny zavatsoa raha mihay manatanteraka izany tsika. Hoy ny Mateo toko fahaenina andiny fahatelo amby telopolo: fakasao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampo anareo izany ndray izany. Dika zany dia izao: ataovy aloha izay paritany voninahitran'Andriamanitra sy ny fahamarinany amin'izay toerana rehetra misy ianao, naiza misy ianao eo amin'ny fiainanao, mba ho marika fanandray ny tompo ianao ary mahita ny tompo ianao. Fa ny trano, ny rahalahy, ny anabavy, ny reny, ny ray, ny zanaka, ny tany, omeny ny tompo anao zany, tsy misy olana ary loatra lavitra hoy izany ary omeny tompo anao. Omeny antsika izany diavy ary matoky azy
ny tompo tsy manday, ny tompo tsy manao kombaka maro, fa ny tompo dia tsika rehetra dia inona fa mitady fitahiana sy mitady valim-baraka hatrany ny fiainan'izao ny amiko, ary ny antony mahatonga anao hoe dia azo antoka fa mba maniry valim-bavaka ianao, tia-metraka amin'ny tompo anao fa misy zavatra tianao tsy olany zany, ary tena isaorana ny fahafahantsika manatanteraka izany, ary ho azonao zany fa hoe ny tompo tsy mila vanina izy na manao zany, fa tara aloha izay azonao avoy na dia mba ho azy fotsiny any azy amin'ny fanarady azy. Fahatelo farany avako, fanontaniana fahatelo farany dia amin'ny Galatiana 1:5-5 fanontaniana roa nefa nipetraka tamintsika dia ny hoe efa mba nitady ny tompo vera. Fanontaniana faharoa dia ny hoe efa mba nahafoy ny zavatra rehetra venao ka nanaraka ny tompo. Fa ny fanontaniana fahatelo farany dia izao, efa mba namafy zavatsoa venao amin'ny fanarahan-dian'ny tompo, efa mba namafy zavatsoa venao amin'ny fanarahan-diany any Jesosy Kristy tatsika. Tsy azo lavina ry avana fa ny tompo raha nanotra ny tenanao atsika dia nanome zavatsoa atsika tokoa. Isika izay efa entiko fahafatesana ny fiainantsika noho ny fahotantsika, isika tsy mendrika no vonjena intsony noho ny eloka vitatsika, isika tsy mahazo manamaritena fa saingy noho ny fitiavan'ny tompo nomeny zavatsoa isika. Tahaka ny hoe ao amin'izao ny tompo fa 3:5 fato izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatoka mba tsy ho very izay rehetra ny azy. Ry havana malala, izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary tokony ho fantatsika izany. Izany ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny antsika. Fa izao mila mahafantatra tsara tsika eo amin'ny fiainana, mba fantatsika ve ny masom-bolo izay hafafintsika, mba azahoantsika mijinja sady mba ahafantarantsika tsara ny vokatra izay hojinjaintsika any efanana. Jesosy Kristy manoro amin'izany eto tamin'ny alalan'ny tsilomandry tao amin'ny Paoly apôstôly nanoratra ny epistily ho an'ny Galatiana, ny fiangonana tany Galatia. Ary dia amafisy ny Paoly apôstôly tsara zany ry ama, ampiasainy tsara ny voambolana ho tany saika aminao, fa tsara ary tokony ho hainao tsara no hoe mamantatra ny voa afafinao eo amin'ny fiainana mba ho fantatra ho avetrany koa izay jinjainao. Hoy izy eo amin'ny andininy fahaenina, mahafoy zavatsoa. Hoy izy eo amin'ny andininy fahavalo, mamafy ho an'ny fanahy. Hoy izy eo amin'ny andininy fahasivy, aza-ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Ary mamarana azy izy eo amin'ny andininy fahafolo, aoka isika anao soa ho amin'ny olona rehetra. Eo tsy misy hoe mifampiantsina, eo tsy misy hoe mifaninjera, ao tsy misy hoe mifanaratsy, ao tsy misy hoe mifampifosa, ao tsy misy hoe mifanakina, ao tsy misy hoe mifanenjika sy ny sisa na mifamono. Tsy zany no manao zavatsoa anaten'Andriamanitra, ary tsy zany no anatena hivoka hijinja ny vokatra soa eo amin'ny fiainana mifanarahan-diny tompo. Fa ny tompo kosa tia atsika ary manolo zany. Safidy ray lehibe ny fanorany tompony tenanao atsika ry avana, tena safidiny zany ary tsisy nanery azy. Movenao isan'andro tsy mba manontany tena ihany fa inona tokoa moa nanolorany tompony fiainany hoay, fa inona mba tokony ho azo vonjena ao amin'ny fiainako sy ny sisa sy ny sisa. Tsy za ihany fa itsika rehetra. Fa saingy izao nininy tokony ho ady nohony zany, nafantany azy sy ny mitaritany zany. Fa nytiny dia izao, safidy dia izao, da mafy zavatsoa izy mba tiany hijinja zavatsoa ianao. Noho izany ry havana malala, mba ho mpianatra sy mpino mahalala ny tokony atao isika, mba ho fantatsika ny masom-boly izay afafintsika, ary indrindra indrindra mba ho haitsika ny mamafy zavatsoa ho an'ity fiangonantsika ity,
tsarovy ry avako malala fa na dia ny famonjenao zao fanompom-pivavahany zao aza anio dia fa endriky ny famafazanao zava-tsoky ho an'ny fiangonanao zany fa tadity eo amin'ny fiainanao ny fanaovanareo asa manandrify zay tokony mba ho vitanao ny famakite ny fanaovanao ny adidy amin'ny mampandray-fanasany tomponao ny fampianarana ny fidiranao sy ny fanaovanao reny asa ny anivony sampana rehetrarehetra reny renjotsika anangana ny dorkasy anangana ny sampana lehilahy kristiana sy ny hafa rehetrarehetra reo efa mitsangana rehetrarehetra reo ny fanekenao ana tanteraka zany efa famafazana zava-tsoa eo amin'ny fiainanao zany ary soadinon'Andriamanitra zany araka ny voalaza fa lehibe ny valim-pitianareo anytatra aza-kivy mampahery antsika rehetra fa ilaina ny zavatra tahaka zany tsarovy fa tsy maintsy jinja ny fiainana mandrakizay sika any orina izay mamafoly avy dia tsy maintsy manantena mba hijinja ny fanerilana ka raha mba hijinja ihany dia fatary zay vo mitondra vokatsoa eo amin'ny fiainanao izany vokatsoa zany dia fatory ny tompo antsika araka ny galatiana ny toko fahiny andeny ny fahiny ka hatramy fafolo noho izany rehefa hiala eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity ianao naizanaiza misy ianao ninonino nataonao dia mba izao valiana mankinao amponao isanandro ny fanontaniana napetraky ny periopa antsika mitelo ety efa nitady ny tompo fiainao efa nahafony zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao elo ka nanara-diny tompo ary indrinandrina efa manamafy fanaova mitsopo ianao mba ahafahanao mijinja fiainana mandrakizay mino ahafana kavaly amin'izany sika amen.